Teto vofanojo maraindraigny. Mikoragna avy amin'ny ben'ny tanànan'ny Ramena dia magnamafy koragna zay fa natao nandritra ny fotoagna maromaro ny amin'ny fanoherany vahoakan'ny Ramena ny fametrahana faritry arovana Labed de Gosserez. Mitodika manokana amin'ny filohan'ny fagnavaozana Colonel Mikael. I vahoakan'ny Ramena tsy manohitry fanjakana, fa vahoakan'ny Ramena dia manohitry ny fametrahana faritry arovana no ny antony reto. Nambaran'ireo namagna nitondra koragna tao aloha, tsisy toerana azo amokarana ty raha ny fambolena koragna. Tsisy usine na industrie araiky na roe na telo miorigna eto. Fa antokana iainan'olo eto dia ny ranomasina. Ary zegny ny antony hitsangana. Magnamafy ilay koragna zay efa nataonay sy député de Madagascar voafidy tamin'ny distrikna Antsarabe faharoe fa miombona amin'ny vahoaka hiaro ranomasina io mba tsy hapetraka ho faritry arovana fa tsisy toerana hivelomana sy iainana ho an'ny vahoaka eto. Ny magnaraka, misy koragna ataondreo ONG zay ametraky faritry arovana io agny fa vahoakan'ny Ramena magneky. Fa olo vitsivitsy fo zay tsy magneky. Io porofo hitatsika io. Ato afara koa tsy magnodidy io ny vahoakan'ny Ramena zay isan'ny manohitry tsy magneky ny fametrahana faritry arovana. Ny magnaraka, mandeha ny koragna ataondreo ONG Mada fa mila magnano taratasy ben'ny tanàna magnamariky fa tsy mankasitraka i faritry arovana. Izy ty topilasy tompivavy ny taratasy. Izy io vahoaka maro jiaby io no taratasy magnamary ary porofony. Tsy fankatoavana izy io, tsisy signatira nataony ben'ny tanànan'ny Ramena agny amin'ny fampandehanana projet nanomboka tagny ampiandohana na ny consultation publique na jusqu'à amin'ny procédure rehetra tsy maintsy andalovany fangatana fametrahana faritry arovana. Ka noho zegny, izay dia mangataka aminao andriamatoa filohan'ny fagnavaozana hijery akaiky zao toetra raha zao. Mangataka ny amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement mba hitandregny ny feon'ny vahoaka ary mangataka ny ministre ny Jony sy ny toe-karena manga izay tompona andraikitry voalohany amin'ny resaka ranomasina ary mangataka ihany koa amin'ny ministère ny tontolo iainana satria faritry arovana ny resahana. Tsy mankasitrika zegny zahay vahoaka eto Ramena ary tsy agneky ny ametrahana zegny no ny antony fivolomanay tokana tsy manam-paharoe afa-tsy ranomasina. Mankasitraka.